Aoka hivavaka isika rehetra. Jesosy Tompo, nomenao ity fotoana aminay ity indray izahay. Fa manana teny ambara ho anay indray ianao. Isaranay ianao araka izany, dia mangataka aminao ry izahay, mba hipetraka ao am-ponay tsara izany teny omenao anay izany. Mamindrafo aminay ry Jesosy Tompo, amin'ny anarana mavonjy sy nanaovana ny zavavaka izany. Amen. Ry sekolady malala, ho aminareo rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra antsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Ny soratra masina voalahatra ho toriana amin'izao alahady fa 4 manaraka ny Trinité izao, dia arak'izay voasoratra amin'ny filazantsarany Lioka. Lioka 7:20, 2:2 hatramin'ny 7:20. Lioka 7:20, 2:2 hatramin'ny 7:20. Toy izao no favakan'ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary raha niakatra ho an'i Jerosalema Jesosy, dia nandeha namaky any Samaria sy Galilia. Ary raha niditra tao amin'ny vohitra anankiray izy, dia nisy boka folahy nifanena taminy, izay nijanona teny lavitra eny. Ary izy ireo niantso mafy nanao hoe, ry Jesosy Tompo, mamindrafo aminay. Ary raha hitany ireo, dia hoy izy taminy, mandehana misehoa ampisorony. Ary rehefa lasa izy ireo, dia nadio teny ampandehanana. Ary nanankiray tamin'ireo, raha nahita fa sitrana izy, dia niverina ka nankalaza an'Andriamanitra tamin'ny feo mahery, sady niankoka tamin'ny tongotry Jesosy ka nisaotra azy. Ary Samaritana iny lehilahy iny. Dia namaly Jesosy ka nanao hoe, tsy efa voadio avokoa va izy folahy? Fa izany sivy, moa tsy nisy hita niverina anome voninahitra an'Andriamanitra afa-tsy ity olona hafa firenena ity ihany va? Ary hoy izy taminy, mitsangana, mandehana, ny finoanao no efa navonjanao. Amen. Momba nina moa le toriteny tamin'ny lahady raha taditsika ry sekolady malala? Momba n'ilay Samaritana tsara fanahy, misy mahatadidy maromaro. Ya. Dia androany dia misy tantarana Samaritana hafa indray ity. Misy boka folahy, dia ny anankiray, dia sitrana izy folahy, dia ny anankiray Samaritana. Tsika tsara koa io tantara io fa tsy averimberiko intsony. Dia rehefa sitrana moa io lehilahy Samaritana io, dia nanino ny verina izy, nanino? Nisaotra. Zay indrindra. Ny Samaritana, araka ny fanlazaintsika tamin'ny heriny, dia olona izay nahilikiliky ny jiosy. Lazaina fa ratsy kanefa dia zao, izy rery tamin'nisy folahy niverina nisaotra an Jesosy. Inona ary zany? Akamantatra kely, mangataka nefa tsy misaotra. Inona hoe? Be dia be mahay saka, ye. Satria nahoana? Mangataka izy manao an'le feo an'iny miao miao miao. Misy moa tsika dia miteny hoe omeo ny dikan'iny. Nefa ve rehefa masy izy dia manino? Tsy misaotra koriny. Mangataka ny ainy fa avy eo tsy misaotra. Dia hoy izy tsika hoe, za misaotra foana rehefa mangataka. Ye, tsara be. Saingy zao, ny fisaorana dia tsy atao amin'ny vava fotsiny. Raha mijery tsika anaty rakobolana, ny fisaorana dia fanehoana fankasitrahana olona anankiray no ny zavatra nomeny. Misy zavatra zany manome, misy olona zany manome zavatra ahy, dia mankasitraka azy amin'iny dia misaotra azy, ny tena hoe misaotra. Ka io tsy vita amin'ny vava fotsiny io. Zao mantsy, misy fotoana manko tsika omena zavatra, dia izy tsika tsaotra. Na hoe misy fotoana koa tsika mivavaka, dia mitentsika hoe misaotra anao Andriamanitra, nefa tsy tsapantsika akoriny le zavatra nomen'Andriamanitra atsika. Manomboka izao zany isika ry sekolady malala, dia mila maneho hoe
tena mankasitraka tokoa an'le olona nanome antsika fa tsy atao vava fotsiny. De nge ratsika ohatra de ataotsika hoe tsika zoky, de mampalelo atsika ny zandritsika nona be izy de inona ataotsika? Tsika de manana goûter, vola io, de lasitsika mividy goûter ho an'ny zandritsika, de tsika tsy manana io fa le goûter atsika afoitsika ho an'ny zandritsika. Tsika tsy mazo fa le zandritsika zay nona be no ametsika azy. Miandrandra fifaliana zany tsika, mba manantena zany tsika ho falifaly le zandritsika rehefa amena an'izay. Ina nefa nataon'le zandritsika? Tsara zoky. Faly ve tsika raha atao an'izany? Am'izay koa izy mbola zao koa nytenena avy eo, tsy tiako ty, fa maninona tsy natao an'izao fa zao ny tiako. De inona ny tsapantsika am'izay fotoan'izay? Malahelo isika. De ohatran'izany koa nefa ny zavatra ataotsika amin'Andriamanitra indray. Mitenitsika hoe misaotra anao Andriamanitra fa nahazo ity andro vaovao ity. Nefa mba tsapantsika ve fa misy olona any tsy natratra am'ty andro anio ity fa maty. Isika raha ny fahotana zay ataotsika de tokony tsy velona tsony isika androany. Fa tian'Andriamanitra tsika de mbola omena le andro. De mila tsapantsika izany rehefa mivavaka hoe tena mahazo tombon'andro isika fa tsy hoe misaotra fe misaotra fotsiny. Reo ray aman-drenitsika reo koa misy tena miasa mafy atsika fa tsy tsapantsika sekolilady malala izany. Misy tena miasa mafy izy any ampiasana any, mahafoy andro, mahafoy fotoana, mahafoy vola ho ampianarantsika zavatra maro atsika izy. Nefa isika de zao tsy mba mahay makasitraka azy ireny. Ataotsika am'vava fotsiny le fisaorana de zay. Fa mila isika manomboka androany zany mahay misaotra ka maneho hoe tena mankasitraka an'ilay nanome ho antsika. Ny fahasoavan'Andriamanitra ray, ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo, ny fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisana amin'ny fanahy masina ho amintsika rehetra ny hatramin'izao ka ho mandrakizay. Amen. Ivavaka isika. Jesosy io, mifona aminao izahay noho ny tsy fahaizanay mankasitraka ireo ray aman-dreninay izay mahafoy ho anay, ary tsy fahaizanay mankasitraka anao izay manome fahasoavana lehibe ho anay. Ampianaro izay tahaka an'ity Samaritana voka-sitranay ity, ka ahay aneo fankasitrana mandrakariva ho an'izay manome soa ho anay. Amin'ny anaranao Jesosy no anaovana sy anirina rangatana zam-bavaka izany. Amen. Unissons-nous dans la prière. Seigneur Jésus, nous te remercions pour ce jour nouveau que tu nous as donné. Nous te remercions également pour la parole que tu vas nous donner, afin que tu nous fortifies dans les travaux que nous faisons. Pardonne-nous les péchés que nous avons commis. En ton nom, Seigneur, nous faisons cette prière. Amen. Chers membres de l'école du dimanche, que la grâce et l'amour du Seigneur Jésus-Christ et Dieu notre Père soient avec vous. Amen. En ce 14e dimanche après la Trinité, l'écriture sainte qui nous sera donnée est écrite dans l'évangile de Luc. Luc chapitre 17, verset 11 au verset 19. Luc chapitre 17, verset 11 au verset 19. Voilà ce qui est écrit au nom de Jésus-Christ. Tandis que Jésus faisait route vers Jérusalem, il passa le long de la frontière entre la Samarie et la Galilée. Il entrait dans un village quand 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Ils se tinrent à distance et se mirent à crier « Jésus, Maître, aie pitié de nous !» Jésus les vit et leur dit « Allez vous montrer aux prêtres. » Pendant qu'ils allaient, ils furent guéris. L'un d'entre eux, quand il vit qu'il était guéri, revint sur ses pas en louant Dieu à haute voix. Il se jeta aux pieds de Jésus, le visage contre terre, et le remercia. Cet homme était samaritain. Jésus dit alors, « Tous les 10 ont été guéris, n'est-ce pas? Où sont les 9 autres? Personne n'a-t-il pensé à revenir pour remercier d'eux, à part cet étranger? » Puis Jésus lui dit, « Lève-toi et va.
ta foi t'a sauvé. Amen. La semaine dernière, nous avons parlé de quelle histoire? De quelle parabole exactement? Vous en souvenez? Le bon samaritain. Ah, vous vous en souvenez. Également, il y a également un autre samaritain aujourd'hui. Vous connaissez bien cette histoire, les 10 lépreux que Jésus a guéris. Et un seul est revenu pour remercier Jésus. Pourquoi? Parce qu'il a été reconnaissant, il a voulu être reconnaissant envers Jésus, et il est revenu pour remercier. Ils étaient 10, mais un seul était revenu. Une petite devinette. Qui est-ce qui demande et qui ne remercie pas? C'est qui? C'est le chat, en effet. Le chat, quand il miaule, on dit qu'il demande. En malgache, il dit ouméo, par exemple. Et il demande. Et quand il reçoit ce qu'il a vu, il ne remercie plus. Il s'en va. Et lorsqu'on nous donne quelque chose, il faut remercier. Ça, on le sait très bien. Mais, quelquefois, ce n'est pas assez. Alors vous allez dire, comment? Eh bien, si on regarde dans le dictionnaire, on verra que remercier signifie être reconnaissant en exprimant sa gratitude envers quelqu'un qui a donné quelque chose. Il ne suffit donc pas de dire merci avec sa bouche. Il faut exprimer cette gratitude-là par des gestes qui témoignent de cette reconnaissance. Quelquefois, par exemple, lorsqu'on nous donne quelque chose, vous dites « merci ». Alors, vous voyez bien que c'est pas bon de faire comme ceci. Et pourtant, quelquefois, on le fait. Si par exemple, imaginez un peu que notre petit frère ou notre petite sœur a très faim et il nous demande à manger. Or, on n'a que l'argent de notre goûter avec nous. Alors on sort de la maison, on va acheter quelque chose pour notre petit frère ou notre petite sœur. Et qu'est-ce qu'il fait après? Il dit merci. Est-ce que vous serez content si il ou elle fait comme cela? Et en plus, après, il va dire ou elle va dire, mais j'aime pas ce goûter-là, je veux avoir ceci ou cela. Et pourtant, c'est ce que nous faisons envers Dieu. Dieu nous donne beaucoup de choses. Et pourtant, lorsqu'on lui remercie, on le fait par la bouche seulement. On ne nous montre pas vraiment notre reconnaissance. Savez-vous que plusieurs personnes sont mortes hier et aujourd'hui? Et pourtant, nous sommes encore bien vivants. On ne fait pas partie de ceux qui ont mouru hier ou aujourd'hui. C'est une grâce du Seigneur si on peut encore voir ce jour-là. Nous devons donc être reconnaissants envers le Seigneur, ne pas dire merci comme ci, comme ça. Savez-vous également que vos parents dépensent beaucoup pour nous, que ce soit en termes d'argent, de temps et surtout de force, mais quelquefois, nous ne sommes même pas reconnaissants. Quelquefois, on dit du mal, on leur reproche de ne pas faire assez pour nous. Faites très attention. Il faut savoir être reconnaissant avec ceux qui nous donnent. C'est bien de remercier avec la bouche, mais il faut également le montrer que on est bien reconnaissant et qu'on ressent bien la gratitude de cette personne-là. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion avec le Saint-Esprit soient avec nous. Amen. Prions. Seigneur Jésus, pardonne-nous de ne pas avoir été assez reconnaissants pour ceux qui nous donnent, et surtout avec toi. Que ton Saint-Esprit illumine chaque jour notre voie afin que nous ressentions cette merveilleuse grâce que tu nous donnes et que nous sachions remercier toutes les personnes qui nous donnent quelque chose. En ton nom, Seigneur, nous faisons cette prière. Amen.
Thank you.